tojo fahasairanana mifandray amin'ny toetrandro ny mpanjono eto Manombo distrikany Toliara-Faharoa. Ka ialay ty fia ao tsy misy toy dia ny maray zisiky hinaniky izao tsy misy raha ndesy tsontso raiky avao. Anao koa lay na tsy misy raha volany zao fa toetrandro toy raty fa tetoy tsy raha fa misy fia zao. Azaka riaky be tsy hita hevitsy fa nandaly ka no voahita raha zao ka fa ny mara zay ka zay nihatiko reto koa la ty fianandesiko bagady ka anao koa moa tsika toy. Kay re lay havelo antsika re hanao akory ty anakamy njafy amy kiaigna amy hinany kritike. Hatao akory moa izao fa tsy ampy. Avily tsy misy jala hanao akory nany io. Fa raty toetrandro io zany poliako malaky io fa miandro toetrandro soa voahita velomam-po. Mitombo ny hafanan'ny ranomasina, miakatra ny haavon'ny ranomasina, miasidra ny ranomasimbe, miamafy ny tsio-dranomasina. Ireo ny fisehon'ny fiovan'ny toetrandro aty amin'ny sisintany manamorona ranomasina. Ahina iena ny tahiry an-dranomasina noho izany, mitombo ny fiafotsiny ny aran-dranomasina, miasimba ireo toeram-ponenan'ny hazan-drano satria tsy mahazaka ny asidra sy ny hafanan'ny ranomasina. Misy amin'ireo hazan-drano fihinana no mifindra toerana, manalavitra ny morontsiraka ka hiteraka fahasairanana ho an'ireo mpanjono madinika sy ny tokantrano maro. Na izany aza, azo atao tsara ny manao famokarana voafehan-dranomasina ka izay biby zava-maniry mahazaka ny toetrandro sy ny toe-dranomasina no volena sy ompiana. Tsy voatery ankina tanteraka amin'ny hazan-dranomasina intsony ny mponina morontsiraka fa mivelona amin'ny asa hafa tahaka an'ireto mponina eto Andrevoba ireto. Araoany raha mahalala fa ny raha handriaka eny efa lany tamingana. Dia nisy vadinasa izay nataonay, nisy fikambanana veo ifikasoa zay zany nanana fikasana. Nieritseritsy fa hoe inona reny no tokony hatao mba hampandroso ny fokotany. Ino ny zavatra tsy manimba ny tontolo an-dranomasina sady mampidibola ho an'le fokon'olo, le communauté zany. Ka hita lomotsy aloha raiky, dia zanga io moa ko natao faharoany fa io zany ro niboaka aloha le lomotsy. Hazan-dranomasina tena famihena dia tena fa tsy misy. Fa ireo zavatsy ireo zany ro mampidibola malaky amin'ny fokotany andrevo. Manahaka zanga zao anatin'ny vola raiky fa milanja. Mampihena le fahantsany le olo satria mahazo vola sambola. Ireo mpitrandraka amin'ny farisy ny renirano ihany koa dia tojolana satria miova ny hafanan'ny rano, ny any atoeran-kafa miritra satria ela kokoa ny fiforonan'ny rano. Aona sy le paky karaha ino takagny? Tegna sisy raha sy maloky. Naho lelaka mba nahazo io trondro efa teo ngesongy fa za tena sisy na manomboky tamin'ny mandrainy tena sisy fikana dia ray aza na. Sy azahoasena loka io moa zany rano ty efa ritra zany zany sy azahoasena ananjy io. Tany ty zany fa hitanao fa mikorontaka taty cyclonesy izy ty. Zany ke mbola be da be ke olo magnarato hoe magnana tegna manomboky tamin'ny mandraina na dia ho an'ny za madinika aby tsy hita. Kagy lelaka raha ngesongy. Zao si. Efa tsapa ihany koa fetraika amin'ny fitrandrahana tafahoatran'ny rano sy ny fanombanan'ny tontolo iainana mahatonga ireo renirano tototry ny atsanga. Misena ny vokatra anaty ranomasina noho ny fiovan'ny toetrandro dia miaritra ny tahirin-drano ety an-tanety. Io no arenantsika ahoana no atao fitantanana. Misy ary ny paikady azo ampiarina mba tsy haritra ny hazan-drano sy antohana no avin'ireo mivelona mijono an-dranomamy. Rehefa fantatra fa mialany ny arena ho azana anaty rano dia ilaina ihany koa ny miompy indrindra mamokatra zana trondro amin'ny toerana iray dia aveo rehefa manomboka salatsalana iny dia averina anatin'le rano voajanahary mba hamelona indray le zava-manana ina. Azo atao tsara ny manao izay fanarahan'ny asa fivelomana miompana amin'ny fitrandrahana ny arena anaty rano amin'ny fiovan'ny toetrandro. Azo atao tsara ny miompy hazan-drano, azo atao mamboly lomotra sy vatoara, manatsara ny vola miditra isan-tokantrano, mitsinjo ireo dimbin'ny hazan-drano ho fivelomany taranaka. Raha ohatra zany ka hoe tsisy izay finiavana iompana ara-tsaina ara-batana mba azona amin'ny fean'ilay fampandrosoana sy ny fijerevana ny zavatra tokony atao dia toy ny mandora mihitsy lany
isika na tsy avoantsika azy io a avony taranantsika satria raha taperitsika io a dia nozanantsika inona no anazy ao anatin'io rano.